ahoana marina mbola azo itokisana ve ny sionisy ny HCC betsaka ny tsy fanarandanana goavana mitranga eto amin'ny firenena ny faraka amby folo ny volana desambra izao no daty napetraka ny fanjakana fa anatanterahana ny fifidianana loholona ny fifidianana loholona de misy lalàna amin'ny fehizanjy ary mpifidy vaventy no manana andraikitra amin'izany fifidianana izany arak'izao fanazavana izao ny lalam-pandrenana mametraka tsara mazava ny fomba fametrahana zany hoe anteneran-doholona zany hoe ahoana fifidianana ny mpikambana ao anatin'ny anteneran-doholona faritana lalam-pandrenana nge zany de lalam-pandrenana tena hoe misy lalàna fehizoro akana lalàna fehizoro mamaritra an'izay de misy le lalàna fehizoro efa vakin'Andriamatoa rivra koto voateo taminareo le 2005 007 zay raha tsy diso iny lalàna iny iny 2015 007 iny no mitondra le izy iny lalàna fehizoro iny any amin'ny andininy fa 20 no mamaritra an'izay rehetrarehetra zay de maninona ary ny tsy arahany miteny tsara eo anatiny ao hoe mila olom-boafidy eo afaritany efa misy ary ve zay afaritany avy am'izay mihitsy misy ve zanytsika valiko ianao am'izay gasikara ary reto solomamba sénateur reto sénateur am'izao fotoana reto zao koa ve ny fidiny zany zay mihitsy le lalàna fehizoro zay le 2015 007 teneny koa hoe tamin'ny fotoana nametrahana ny reto ateneran-doholona reto any no exception fanehoarinana io fanehoarinana io zany de manaraka an'le fitsipy-dalao voasoratra ao anatiny hoe filohan'ny faritany filohan'ny faritra ny mpanolotsaina paritany ny mpanolotsaina paritra efa natao ve ny fifidianana an'ireo mpifidy vaventy ireo nisy ve ny fifidianana ny filohan'ny faritany ny filohan'ny faritra sy ireo mpanolotsaina avy atreto aloha de mbola tsy misy ireo fa gouvernoura no tendrena izay tsy manaraka ny voalazana lalam-pandrenana no misy eto amintsika izany hoe misy tsy fanajana ny lalàna velona eto amintsika aiza ny HCC izay natao hiaro ny lalam-pandrenana amin'izany natao inona moa izany ny lalàna eto amintsika fa tao tsy ampiarina araky ny tokony ho izy mihitsy mantsy izany aiza ilay firenena lazaina sy dradradradraina fa tandalana averina indray fa ilay fahefana de tao mivangongo ao amin'ny rafitra mpanatanteraka daholo fanjakan'olo tokana ve no misy eto amintsika sa firenena republikanina isika izany rehetra izany de milaza fa mizotra tsy kelikely makany amin'ny firenena tsy refesy mandidy na ao anatin'ny didijadony isika amin'izao fotoana izao mbola eo ihany koa ny fanankinana ny fifidianana amin'ny genie izay rafitra efa naiky fa nisy doublon tao anatin'ny lisym-pifidianana izany hoe rafitra tsy mahafehy ny asany ny genie hoy mantsy ny filohan'ny sena momba izany hoe misy doublon 1 million mahery ny lisym-pifidianana kay nisy an'izany tamin'ny lisym-pifidianana nanaovana ny filoham-pirenena sy nanaovana ny législatif afo mirehitra tsy kelikely zay zao tena fantaky ary fantaky mihitsy tamin'ny anina hoe olo fanjakana sokafo rere olona fanadiadiana fa tsy hoe sazinao fotsiny le olona miteny an'le izy raha ohatra tokoa tsy misy le izy fa hoentina anakorotana firenena de mendrika azy ny saziana ary raha misy le izy de ahoana satria ozy izy ny senity any ny enregistrement zany ngama hoe fantatray fa misy io fa tsy hitanay izy azonay atao satria tsika zao miandry an'le biometrika zay ny tsara zay raha manao biometrika tsika de tsy hisy tsony ny anina fa fantatray nay fa misy io e tena nahatsiaro kely ny resaka eto ambotsoroatra tam'le za intérim satria tam'ireny le enitsika nisy candidat be da be hoe misy tsy mety ane misy an'izao
de mivory de nanontany a ory zareo ahoana kay ty zavatra ty président inona ny olanao efa milamina daholo ny zavatra rehetra de mba nisan'ny taitra ary na tsiaro tompona andraikitra mihitsy no nahenao niny heritaona sy tapany lasa hoe tateorina heritaona tateorina hoe tsy heritaona koa fa volana vitsivitsy hoe ay ve zany fantatry ny tompona andraikitra to amin'ny vomiera manokana io fa misy tsy fetezany de ozy aho hoe mipetraka ho fanontaniana zany mipetraka ho varymangatsika zany a zany ny tokony tsy hipetraka eto amin'ny firenena satria fifidianana ane ka zavatra ataoko hoe verina any amin'ny vahoaka ny fahefany zany faratampony amin'ny resaka demokrasia zany nilana tany amin'ny jadona sy ny sisy zany hoe avelao ny vahoaka ny fidy zany nilana tany andro Andriamanjaka hoe zay teny Andriamanjaka no izy odina tsy hita fotsiny izany amin'izao fotoana izao efa niaiky ny génie kanefa tsy misy ny fanadiadina natao hatramin'izao izany hoe rafitra tsy azo itokisana intsony ity génie ity satria de lasa fitaovana politika ho an'ny mpitondra fanjakana fotsiny izany de tsy mahagaga satria de ny filohan'ny génie amin'izao fotoana izao ihany no nitarika ny génie te nampantany io lalam-panondrenana izay tsy ajaina io tamin'ny taona 2014 ny HCC moa de mijery fotsiny izany tsy fanaran-dalana izany tsara ny manamarika fa azony HCC atao tsara no mamerina mijery akaiky ireny voka-pifidianana ireny mba ampilamina ny firenena ary ametraka tsara izany fanjakana tandalana izany izany hoe ny fifidianana natao teto izany de tsy manaraka ny fenitra demokratika mihitsy sady feno ozoka izany no antony joroany ireo mpanohitra sy ireo olotsotra maro amin'ny tsy fanaran-dalana sy ny fanaparam-pahefana misy eto amintsika farany izay anisan'ny goavana ary efa nambara teto ihany de ity fanambarana nataony filohany antenymeran-doolona ity tena ny andraikitry ny fanjakana malagasy sy ireo androm-panjakana misy mantsy no azo lazaina fa voaosihosy tsy inony izany fa ilay raharaha fampidirana fitaovam-piadiana nandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2014 nampiratiana nandritra ny fianianany filoha teo Mahamasina ny volana janoary ireo fitaovam-piadiana vaovao sy ary fomba ny mpitandro ny filaminana izany hoe vao nandray ny fitondrana izy de ny mampametra-panontaniana de ny hoe fomba ahoana no nahatafiditra ny reny teto Madagasikara efa nampidirina mialoha ihany koa ve izany hoe efa niomanana mialoha ve na ny filoha-mpisolo toerana tamin'izany aza tsy mahafantatra akory ny fomba nampidirana ireo fitaovam-piadiana ireo teto amintsika ataoko ngamba efa tapitra zay le droit de réserve fa de nisan'ny natonga nanahirana be eo tamin'izany anao président par intérim satria ny nisany demina tamin'izany de nitondra tanaty conseil des ministres hoe misy an'ireto a mampiaya satria misy fampidirana fitaovam-piadiana eto a nefa reto ny fepetra tsy maintsy arahana autorisation tsy maintsy alaina na ny fanjakana ary mampiditra azy nilotsotra moa de tsy mahazo hoe afa-tsy zay efa ekena hoe reto farareny re arme de guerre reny ny tanke sy ny sisa de misy fepetra fa raha tsy zany tsika de lasa firenena tena tsy hita zay olazaina tsy hita tsony ny kategorizena atsika larana voalohany ianao teto Madagasikara tamin'izany inona zany mba nataonao nanakaran'izany de ndazy de teniko anao le izy ao fa mety anaitra olony ty ary mety aningotry ny haiko ary de niteny tamin'izany reto ohatra ny maramila vari aminareo arina eno mandeha manao an'lay fanazaran-tena amin'ireo fitaovana zay nampidirina izy fanjakana ve candidat ve petraka amin'ny fanontaniana aiza ny autorisation zany zay napetraky ny filohan'ny ministry ny any zay izy ny tompona ndraikitra voalohany a any aminy tsy maintsy mandeha ny ambaratonga ny procédure afahanao mampiditra zany nitsangana ny ministra sasany tamin'izany nivoaka ny efitrano fivoriana ho inona nidirana zany sy ny sisa nanontaniana ny premier ministre fa izy zany fa avita izy io niditra nivaliny tamin'izany tompoko de hoe factice io
tsy le tena izy io tonga nefa ny 19 janvier reo izy ireo vary mangatsiaka zany za tsy manana valiteny androany izy nanao an'le izy fa vary mangatsiaka zany ary tena tsy azo atao zany zany lazaiko anao hoe foazonao moa le izy ary zay fa nanoratra an'io hoe azavao re le izy re olona lasa valiteny matsy de hoe tadity mihitsy le ministra anankiray nanontaniany tao amin'ny assemblée nationale le izy hoe ahoana tokoa moa zany reny e de valiteny hoe io ohatrany zaza ao an-trano mbola tsy nahita frizidera ka rehefa tonga le frizidera tsy mahantany ny dadany hoe avaizy io fa de ampiasainy fotsiny zao le frizidera fanjakany ty resantsika ty tompoko fanjakana ka amiko zany re vary mananjika za androany tsy mana valiteny aminao ary azadiny fa lasa lavitra be ny resantsika fa nasorona natao anatin'ny fahefan'ny président par intérim reny tamin'ny fotoanandro satria tsy lehibe any folo alonda sy ny tafika izy ny ministre l'intérieur zay nataoko nanaovana angaredina ministre l'intérieur ministre ny défense nationale mihitsy nanaovana angaredina mihitsy tamin'izany satria nasahany tondra tao anatina conseil des ministres hoe azafady monsieur le premier ministre azafady monsieur le président fa mijoro eto a satria misy zavatra tsy ara-dalàna mitranga eto amin'ny firenena rehefa miaino izany de betsaka ny fanontaniana izay ilana valiny fampidirana fitaovam-piadiana antsokosoko aloha no dikany reny raha toka tsy ny mpitondra fanjakana tamin'izany no nanafatra azy io mazava tsara izany satria arak'izay voalaza izay de ny ministry ny fiarovana tamin'izany aza tsy mahafantatra akory io fitaovam-piadiana io ary nitondra izany teo anivo ny fivorian'ny ministra maninona ny ministra sasany no nivoaky ny trano fivoriana izay zavatra lehibe eo amin'ny fiainan'ny firenena izany ve de misy ministra sa mametraka fanontaniana hoe inona no idirana amin'izany inona ihany koa no tetika ny volavolainy kandidata amin'izany ka nandraisana fanapahan-kevitra fa ampiditra antsokosoko ireo fitaovam-piadiana ireo ny 7 janoary 2024 izay vao nandray fitondrana ara-pomba ofisialy ny filoam-pirenena koa teti-bola avy aiza zany no nanafarana anireo fitaovam-piadian'ireo mazava ny fanazavany ny filohan'ny sena fa ny fanjakana tamin'izany de tsy nanafatra fitaovam-piadiana inona no andraikitry ny prime ministre momba an'izany iza no namatsy ireo fitaovam-piadian'ireo izany rehetra izany ihany koa de mampametra-panontaniana hoe raha sanatry ka tsy lany zany io filohan-kehitriny io de saika natao inona ireo fitaovam-piadian'ireo tena mampiaia mihitsy izany zava-misy izany misy ve ny androm-panjakana afaka manao ny fanadiadiana izany amin'izao fotoan'izao entina makaiza mariny ty fireneny ty e ireny ampamoka nataon'ny filohan'ny sena ireny de mitaky fanadiadiana avetrany fa tsy tokony iandrasana fotoana ela sa ijoro sy aron'ny fanjakana republikanina ve ny tompona andraikitra tokony anokatra izany fanadiadiana izany sa maminy sezaka aleo mangina fotsiny raha feheziny ireo zavatra voalaza ireo de efa ao anatin'ny fanjakana tsy refesy mandidy i Madagasikara firenena anjakany tsy fanaran-dalàna firenena tsy manaja ary tsy mametraka ny demokrasia ary firenena tsy mametraka ny mangarahara ihany koa ny fehin-kevitra no raisin'ireo antoko politika no vahaolana amin'izany toy izao ilay fehin-kevitra manameloka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ACC amin'ireo fanapahan-kevitra maro tsy ara-dalàna sy ara-drariny no raisiny tsy manaiky intsony ny vaomera maleo tena misahana amin'ny fifidianana na ny seni amin'izao endriny izao mitsipaka marin-drano ny fifidianana atao amboletra izay kasaina atao amin'ny faraiky ambin'ny folo ny volana desambra 2024 izao iroso amin'ny fanatanterahana ny fanadiadiana mahakasika ny raharaha doublon fe iaraha miaina ny fahasairanana mianjady amin'ny vahoaka sy ny firenena
ko dia miantso ny vondrikery rehetra tsy ankanavaka natevin-darana sy aradi amin'ny fanarenam-pirenena. de mbola anampitsofina ihany ve ny mpitondra fanjakana fa ahoana mariny ahoana mariny